Fa fiara lehibe iray mpitatitra ny zava-pisotro fikariny orinasa Star no tradoza tetsy Ambohibao no maraina teo vokany ny anjera avy tao anatin'ity fiara lehibe ity avokoa ny labera maro dia maro niteraka fitohanan'ny fiarakodia teny amin'ny faritra Ambohibao sy ny manodidina iny moa ny fisiany ity tranga ity fanazavana ary. Ny tosaka ny labiera samy nisotro izay afaka nisotro. Ny sasany nitondra nody, rakotra vaky tavoahangy tsy misy hotiavina ny arabe, ny tohany izay tsy izy ny fifamoivoizana, tetsy amin'ny fiakarana Ambohibao io maraina io tokony tamin'ny 7 ora sasany maraina. Fiarabe iray mpitatitra entana hiakatra iny fiakarana Ambohibao iny ny anjery ireo kazoana labera nentiny. Tsy nahazaka ny vesatra reto entana nentiny reto ny ridella n'ilay camion ka ny anjera avokoa ireo kazo tao anatiny. Akatra tamin'ny timiny mitangilana be ity izy, dia tonga dia nitailana be mihitsy ny efa nentailana aloha, fa nentailana, dia avy eo vao niakatra teto an'ilay tena mirinana izay, tonga dia mikorona daholo amin'izay ilay kazo an'ilay izy. Efa loha daholo ilay ridella, izy niakatra teto eto manko somary mirirana, dia mety tsy hita fiditra avy mobile ity, dia ohatrany rondrona ohatry hoe nisy embouteillage koa tamin'ity zany, nisy embouteillage, dia ilay nisy embouteillage dia najanona teo ilay izy, dia ilay izy rona ohatran'izao, dia tonga dia ilay ridella zany efa loha be daholo ilay ridella dia izay mahatonga tsy voakontra zany ilay point Sofa tsy nisy ny fiara nifanena tamin'ity fiara be ity tamin'ny fotoanan'ny anjeran'ireo entana nentiny. Tany amin'ny 12 ora sasany atoandro vao niala teo an-toerana ilay fiara be, mbola tavola teo kosa nefa ireo vaky tavoahangy.